alohan'le tena hoe hidirana amin'le DeFi tsara ho fantatrao misy karazany roa ny crypto-monnaie. Misy ny coin dia misy ny token. Mahasamihafa kely anazy ireo fotsiny ny fampiasana anazy. Ny coin ohatra ny bitcoin, dash sy ny zavatra hafa. Ohatra zao hoe resaka transfert d'argent, manana ny propre réseau blockchain izy. Fa nanomboka taty aoriana zany dia be dia be ny olona nanana projet te hamorona crypto-monnaie kanefa tsy manana teknolojia ohatra ny nataon'ny bitcoin zany izy, dia izay ny tena ilaina ny Ethereum ohatra. Lasa afaka hanamboarana crypto-monnaie hafa zany ohatra ny Ethereum, dia crypto-monnaie miforona avy amin'izay Ethereum izay no antsoina hoe token, dia crypto-monnaie ihany izy. Ohatra zao hoe USDT zao Tether, crypto-monnaie izy fa basé réseau Ethereum. Ireny token ireny zany misy foana miforona taty aoriana, dia lasa be dia be ny token misy miforona amin'ny alalan'ny Ethereum. Ethereum daholo ny payena ny frais ny conception sy ny frais de transfert les tokens sasany ireny. Donc dikan'izay lasa miakatra ny demande ny Ethereum, miakatra zany prix ny Ethereum. Zay zao anisan'ny zavatra hoe tsara ho fantatra hoe misy côté miafina kely tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona mampiakatra les prix. Dia meka exemple farany ianao hoe ny BNB zao, ny crypto-monnaie ny Binance, lasa misy opportunité ngeza be satria lasa manana propre réseau any koa izy, Binance Smart Chain. Dia avy amin'io Binance Smart Chain io zany lasa be dia be koa ny token miforona. Dikan'izay lasa mampiasa BNB daholo le olona mpamorona token ireny zany. Mba hitenenako anao fotsiny hoe misy opportunité zany ngeza be ao anatin'le DeFi sy ny monde ny token sy ny sisa. DeFi Station, dia rehefa tonga amin'ny DeFi Station ianao dia hitanao daholo lista ny token rehetrarehetra par ordre. Izy ny token be volume indrindra